mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana ry havana no iarabanantsika tratry izao talata faha-telopolo ny volana May taona 2024 izao. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio ry havako dia ny filazan-tsaramasina araka ny jaonina toko 10 andiny fa 420 sy ny 7 farany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha tonga ny mpananatra izay irahiko aminareo avy amin'iray dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'iray dia izy no vavolombelona anambara ary ianareo koa dia vavolombelona anambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Ray masina manomasenanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity jaonina toko 10 ity rehefa ko malala dia mizara roa mazava tsara. Ny voalohany dia izay anentanan'i Jesosy ny mpianatra, ny mpino, ny fiangonana. Atsiaro fa raha vao misaraka amin'i Jesosy ny mpino dia tsy mahay manao na inona izy. Ary nohariny amin'ny voaloboka moa ny tenany ary ny mpino kosa dia noharina amin'ny sampany. Andriamanitra iray no mpamboatra. Ny ateraka izany firaisantsika amin'i Jesosy izany dia ny fananantsika finoana ka asahintsika mangataka amin'Andriamanitra, asahintsika mitandrina ko aza amin'izay mety tokony ataontsika iraiketantsika fo amin'Andriamanitra. Fa ny faharoa dia fampahirezana, tapany faharoa manomboka andiny viraika ambin'ny folo dia fampahirezana ny mpino amin'ny asa izay nintsoina azy amahasampana azy dia asehon'ny tompo fa izy no mifidy ary ny mpino dia mamoa rehefa miraikitra, rehefa miombona, rehefa miaina miaraka amin'i Jesosy. Ary dia ny tapany farany mamahana zany toko 10 zany andiny 20 sy 7 izay resahan'i Jesosy manokana momba ny fanamasina. Fa izay manaitra rehefa ko malala dia ilay tenin'i Jesosy manao hoe ny fanamasina dia nivoaka avy tamin'ny Ray dia izy no vavolombelona anambara ary isika koa dia vavolombelona anambara. Samy vavolombelona anambara zany na ny fanamasina na isika. Ny fanamasina dia vavolombelona anambaran'i Jesosy ary isika koa dia vavolombelona anambara. Mitovy ilay matoa teny samy manambara fa movy mitovy ny fanambaran'ny fanamasina sy ny fanambarantsika. Raha toa ka mamaky tsara ilay fehezantenitsika dia tsy mitovy. Tsy mitovy amin'ny lafiny hoe ny asan'ny fanamasina dia tsy asantsika. Ny vitan'ny fanamasina tsy vitantsika. Ny andraikitry ny fanamasina tsy andraikitritsika. Nandritry ny ataontsika hoe fotoana volana vitsivitsy dia matetika tsika niresaka momba ny hoe Jesosy dia sady olombelona no Andriamanitra. Jesosy dia sady olombelona no Andriamanitra. Andriamanitra feno izy fa olombelona feno koa izy. Ary hoy izy amin'ny mpianatra, ianareo dia teto amiko hatramin'ny voalohany no zany dia vavolombelona anambara ianareo. Inona zany lay ambarany mpianatra? Satria efa teo nahita ny zavatra rehetra ny mpianatra tamin'ny andron'i Jesosy. La hoe vavolombelona manambara an'i Jesosy zany dia izao lay Jesosy ara-tantara io. Ny mpianatra zany dia vavolombelona anambara fa tena tonga nofo lay zanak'Andriamanitra. Ny mpianatra zany na isika mpino dia anambara mazava fa Jesosy dia tena zanak'Andriamanitra. Jesosy dia tena olombelona. Jesosy dia Andriamanitra. Jesosy dia teraka tao Nazareta. Jesosy teraka tao
to Betlehema, lehibe tany Nazareta. Jesoa de nombona tamin'ny hazo fijaliana tany Golgota, nitsangana tamin'ny maty, zay le hoe vavolombelona manambara. Nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana, niakatra ny akany an-danitra, hita ny mpianatra zany. Izay le hoe vavolombelona manambara. Itsika zany dia mitory an'izay filazantsara zay, mitory an'izay hoe Jesoa velona, Jesoa namonjy teo amin'ny hazo fijaliana, Jesoa nanasitrana, Jesoa nanasa ny tongotry ny mpianatra, Jesoa namonjy ny olombelona, namonjy ny mino, nanolotra ny tenany. Zay le hoe vavolombelona anambara. Ary ny fanahy masina ho Jesoa de vavolombelona anambara koa izy. Fa inona no ambaran'ny fanahy masina? Ny ambarantsika zany zay de mazava. Fa inona no ambaran'ny fanahy masina? Ny fanahy masina rehefa manambara de manambara ao am-pontsika izy, manambara ao am-pon'ny mpino sy ny fiangonana izy, ka mahatonga ny finoana ao am'izay mino, mahatonga ny finoana ao am'izay mpiaino, mahatonga ny finoana ao amin'ny fiangonana, mahatonga ny finoana ao am'izay mandre lay filazantsara. Ny fanahy masina zany de manambara fa zanak'Andriamanitra Jesoa, famelan-keliko Jesoa, fitiavany Jesoa, iny Jesoa zay ambarantsika iny, lay tonga Andriamanitra tonga nofo, lay Andriamanitra nonona tamintsika, lay Andriamanitra zay nanaiky ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, iny Jesoa iny de ambaran'ny fanahy masina ao am-pontsika, de manjary mahatonga finoana. Mahatonga finoana am'izay rehetra miaina. Ary nisy teolojiana anankiray antsoina hoe Karl Barth. Karl Barth de nanazava mihitsy amin'ny antsoina hoe toriteny. Fa ny toriteny aho izy de tenin'Andriamanitra, mifanindrindrindra amin'ity Jauna 10:5-7 manao hoe ny fiangonana na ny mpino de manambara, fa ny fanahy masina koa de manambara. Hotsika naka ohatra momba Karl Barth teo zahay teolojiana naraha amin'ireo ray aman-drenitsika mpampianatra teolojy tao anatin'ny FJKM, ataontsika hoe ireo ampianatra teolojia ray aman-dreny zay saika nampianatra ny dogmatika, nampianatra ny fotom-pinoana sy ny teolojia dia saika nanaraka ity fotom-pampianarana ity teolojiana protestanta alemanta, namiratra taloha kely ny ady lehibe voalohany ary namakivaky raha ty ambadika ady lehibe faharoa, ity antsoina hoe Karl Barth. Dia mazava ny toriteniny, mazava ozy Karl Barth ny antsoina hoe toriteny, nanaraka lay fampianarana nataon'lay Suisse Bullinger ao anatin'lay hoe confession helvetica postérieure aty amin'ny 1995 de nanaraka an'izay Karl Barth. Hoy ny tenin'ity mpanohatra ity teolojiana ity Bullinger manao hoe tsotra be ozy izy la prédication de la parole de Dieu et la parole de Dieu. Zany hoe ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra de tenin'Andriamanitra. Mazava be ny azy. Ary nisy pasteur anankiray zay antsoina hoe Philippe Cardon Bertalo izay nanoratra nanao fikarohana any amin'ny taona 7:7 tanoany, 7:7 tanoany izy io tao amin'ny université na ny faculté théologie Strasbourg, izay niresahany manokana ao antsoina hoe détresse et promesse de la prédication chrétienne, Karl Barth théoricien de la prédication. Dia io boky io zany io asa soratra io de manazava ary manantitra tasaika nolovan'ny mpitoro teny FJKM, nolovany ireo ataontsika hoe fampianarana ny hoe protestante FJKM na protestante mihitsy manao hoe rehefa miainy toriteny ianao de miainy ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe io toriteny renesinao io de tenin'Andriamanitra io, ao anatiny io toriteny io ny tenin'Andriamanitra. Ary izay mahatonga an'ity manao hoe ny olona ny mpitoriteny
na ny mpino izay mijoro vavolombelona manambara zay le mitoriteny de zao ny vavan'nay olona na ny vavan'ny fiangonana na ny vavan'ny mpino na ny vavan'ny mpitandrina mitoriteny zay le vavolombelona manambara de zao miaraka am'izay ko ny fanahy masina de manambara ao am-pon'ny mpino ny fahamarinany tenin'Andriamanitra ny fahamarinany sitrapon'Andriamanitra ny fanahy masina de miasa ao anatin'ny mpino ny mpijoro vavolombelona zay irahy ny fanahy masina hijoro vavolombelona fa ny fanahy masina koa de melo lalana ao am-pino ka mahatonga lay mpino eo am-piainona lay toriteny manjary finoana de manamarina tenen'ny Paoly manao hoe ny finoana de avy amin'ny toriteny ary ny toriteny de avy amin'ny tenin'Andriamanitra lay olombelona manambara lay mpino manambara de mitoriteny izy fa ny fanahy masina manambara de mahatonga finoana ao anatin'ny olona mahatonga fahazahoan'antoka ny famonjena mahatonga fiainana ao anatin'lay olona ao anatin'ny mpino eo am-piainona ny toriteny ny fanahin'Andriamanitra satria fanahinay ihany no miasa ao anatin'lay mpitoriteny sy ao anatin'izay miaino lay mpitoriteny na miaino ny toriteny rehefa koa malala zava-dehibe zany ity andinitsy ohatra masiny ity manao hoe raha tonga ny mpananatra de izy no irahiko aminareo hoy Jesoa izy no irahiko aminareo avy amin'ny ray de zao izy de anambara ahatonga atsika afaka hijoro vavolombelona satria tsika tsy afaka mijoro vavolombelona raha tsy amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina ahoana moa no ahafahantsika mijoro vavolombelona amin'ny herin'ny tenatsika ny fanahy masina mampijoro vavolombelona atsika tsarotsika tsara mihitsy rehefa amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa rehefa nirotsaka ny fanahy masina teraka ny fiangonana de nijoro vavolombelona Petera de nitoriteny Petera ao amin'ny asan'ny apôstôly de mazava fitantarahana an' Jesoa fitantarahana ny fitsanganany tamaty fitantarahana ny fahorianany entiny fitantarahana ny kapohana azy fanambarana arak'izay hitany teo am' Jesoa hatramin'ny voalohany fa izao rehefa avy nitoriteny Petera de nisy kosa ireo zay torotoro fo nisy kosa ireo zay nibebaka nisy ireo zay tonga nino zay le hoe ny fanahy masina nanambara ka lay toritenin'ny Petera de niteraka finoana no ny asan'ny fanahy masina no zany de izao tsy tsika olombelona mihitsy no mahatonga ny finoana fa asan'ny fanahy masina manambara ao am-pon'ny olona no mahatonga ny finoana tsy ny fiezahako tsy ny fahaizana miteny tsy ny fahaizana mandahateny tsy ny fahaizana mamakafaka tsy zay akory no mahatonga finoana ao anatin'ny olona fa asan'ny fanahy masina no mahatonga ny olona mino ny fitiavan'Andriamanitra mino ny famelan-keloka nataon'Andriamanitra kanefa zao izay rehetra nandray an'i Jesoa koa zay nandray ny fanahy masina de zao tao amin'ny tompo hijoro vavolombelona ka hitory ny filazantsara hitory ny famelan-keloka hitory ny fitiavan'Andriamanitra hitory an'i Jesoa velona na resiny fahafatesana mba hahatonga finoana ao anatin'izay miaino ary zay ny mahatonga lay tenitsika teo lay tenin'ny Bolingera manao hoe zao ange ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra de efa tenin'Andriamanitra marina loatra fa tsy misaraka akory tsy hoe misaraka ny toriteny sy ny tenin'Andriamanitra fa izao ao anatin'io toriteny io ny tenin'Andriamanitra misy mpampianatra teolojia anankiray efa nandao antsika izy antsoina hoe pasteur Maxime Rafrançois mpampianatra teolojia pratika ny mpianatra teolojia ny testamenta vaovao raha nazava momba ny toriteny izy toy izy manao hoe mandray risika Andriamanitra mirisika Andriamanitra mandray risika Andriamanitra ozy ka miteny ka manjary ilay toriteny lay mpanompon'Andriamanitra amin'ny toriteny de manjary tenin'Andriamanitra risika an'Andriamanitra zay ozy ary marina mihitsy raha ohatra ka manaraka ny tsara ny teolojia ny Karl Barth tsika de tena hoe nandray risika Andriamanitra hoe nahoana moa mpitoriteny olombelona mpitoriteny zay olombelona tahaka anao nefa apetraka Andriamanitra eo amin'ny vavany ny teniny de mandray risika Andriamanitra ka manjary tenin'Andriamanitra ilay toriteny zay zany risika an'Andriamanitra safidin'Andriamanitra zay safidin'Andriamanitra zay hoe eken'Andriamanitra apetraka Andriamanitra eo amin'ny vavany ity mpitoriteny ity safidin'Andriamanitra zay fa tsy safidin'olombelona
ka manjary tenin'Andriamanitra ilay toriteny. Andriamanitra zavako malala tsy zakan'ny olona indraindray rehefa mahafinaritra azy lay toriteny de ekeny ho tenin'Andriamanitra, fa rehefa somary manindrotindrona lay toriteny de tsy ekeny ho tenin'Andriamanitra. Fizany angambany tsy ohatran'ny nemy pastery iny kosa tsy ekeko iny, nemy pastery iny tsy ry avako malala. Raha ao anatintsika ny fanan'Andriamanitra, rehefa miasa ny fanan'Andriamanitra de izao miasa amin'iny toriteny iny izy, ka ao anatin'iny toriteny iny no ahatsapanao koa ny tenin'Andriamanitra. Pasteur Irako Andriamahasoa ndray maka filohan'ny FJKM de ndray maka taona vitsivitsy lasa namoaka ny hoe tsy ny olona tsy ny mpitoroteny ihany mila miomana rehefa mandeha miangona, fa mpiangona koa mila miomana rehefa mandeha miangona ihany toriteny. Tsy hoe mandeha miangona fe miangona fotsiny. Mpitoroteny mantsy rehefa mitarika fotoana mpitoroteny de miomana izy andeha ihany toriteny. Fa ny mpiainy koa rehefa andeha hiangona koa ny kristiana zao tokony hiomana ihany toriteny. De misy koa lamina fandaminana mba hahafanao miaino ny toriteny. Afaka malala nahoana de ambaran'i Jesosy eto fa zava-dehibe ny asan'ny fanahy masina. Ny fanahy masina de lay fanahy mpananatra. Fanahy masina de lay fanahy mpampahery. Rehefa mitenitsika hoe mpananatra dia ilay mpisolo vava, lay eo akaikinao advocatisme tsika teo, lay avocat, lay paraklio zany hoe lay eo akaikinao, lay misolo vavanao, lay manampy anao, lay manolontsainanao. Ka eo ampijoroana vavolombelona ianao de tsy mijoro amin'ny alalan'ny tenanao manokana, fa omen'ny fanahy masina hery ahafahanao mandresy lahatra, ahafahanao miteny. Eo ampijoroana vavolombelona ianao mety mandalo fanenjehana, mety mandalo fahakalana, mety mandalo zavatsarotra, de ny fanahy masina lay fanahy mpanolontsaina, mpampahery. Tsy afaka mijoro vavolombelona ny olona raha tsy omban'ny fanan'Andriamanitra izy. Zay mahatonga ny tompo araka ny lioka manao hoe azam-bola mandeha fa andraso aloha no fiavian'ny fanahy masina. Andraso fa ny fanahy masina dia irahy indray amin'ny anarako Jesoa ka anambaray ahafahanareo mijoro vavolombelona. Rehavako malala zava-dehibe aran'ny Pentekosta. Pentekosta de ny faneken'Andriamanitra hiara-monina amintsika amin'ny alalan'ny fanahy. Ny fanahy masina tsy fitaovana akory, fa ny fanahy masina ten'Andriamanitra. Ny fanahy masina ten'Andriamanitra. Andriamanitra zay manana safidy mazava, Andriamanitra manana fahafahana, afaka miteny, afaka mampianatra, afaka mitarika. Noho zany de nanome toky Jesoa fa fanirahy ny fanahy masina hitoetra amintsika. Fitaom-pamanganana de zavatra roa lehibe tsy tokony ho adonontsika kristiana de izao: izay rehetra vita batisa de manana ny fanahy masina izy, hitoerany fanahy masina izy, zay rehetra vita batisa. Hoy Paoly manao hoe raha miafina ny filazantsara any de miafina am'izay ho very zany. Tsy miafina amintsika io filazantsara io am-pienoana toritenitsika, eo am-pienoana ny tenin'Andriamanitra isika, eo am-pienoana ny hira maro isan-karazany zay hira-pivavahana, hira mirakitra toriteny sy fampianarana, eo am-pienoana reny tononkira-panahy reny isika, de tsapatsika fa miteny amintsika Andriamanitra, miteny amintsika ny fanahy. Satria nahoana? Satria ao anatintsika ny fanan'Andriamanitra. De takatritsika rehefa mihaino toritenitsika de tsapatsika ho miteny amintsika Andriamanitra. Tsy ny ole tenin'olombelona miteny malagasy loatra, na miteny frantsay azahoantsika azy, fa izao tena ny olona fanahy masina ao anatintsika. Ny olona vita batisa rehefa malala dia olona hitoeran'ny fanan'Andriamanitra. Tsy tokony adonoana zany. Fandrandray ny fanan'Andriamanitra mety malahelo izy rehefa manototsika. Ndraindray ny fanan'Andriamanitra tsy henotsika. Ndraindray ny fanan'Andriamanitra tsy eketsika. Fa ny fanan'Andriamanitra dia ao anatintsika. Raha tsy olona lavina nga isika, na sanatria olona ny teny ratsy ny fanahy masina hoe marika na ilioka, tsika tsy nanao an'izany de zao ao anatintsika ny fanan'Andriamanitra, de mila mahazo antoka itsika fa ao anatintsika ny fanan'Andriamanitra.
zay ny mahatonga atsika tia miaino ny tenin'Andriamanitra, tia miaino ny toriteny, tia miaino ny vavaka, na dia ataontsika hoe olombelona aza. Fa ny faharoa zay tsy tokony androany afaka malala de io fanahy masina ao anatintsika io de fanahy velona, fanahy miasa, fanahy mampahery atsika, fanahy mahatonga atsika mahatakatra ny sitrapon'Andriamanitra, fanahy mandresy lahatra atsika tonga atsika afaka hijoro vavolombelona, tsy fanahy mora kivy, tsy fanahy mora resy, fa fanahy mahery. Ary io fanahy io zay ao anatintsika mahatonga atsika mahana fifaliana amin'ny fiainana isan'andro. Io fanahy io zay ao anatintsika io de fanahy miasa, fanahy miteny, fanahy zay mampitraka atsika, tsy mahatonga atsika ory, tsy mahatonga atsika kivy, tsy mahatonga atsika miravoravo tana, fanahy mame fahasahina atsika. Fa inona ny avako malala? No ataontsika hoe solika ny fanahy. De zao ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra. Ny fitiavantsika vavaka sy ny fienoantsika ny tenin'Andriamanitra de ahafahantsika mifikitra amin'ny finoana, satria ny tenin'Andriamanitra renesintsika dia manjary mahatonga finoana vokatry ny asan'ny fanahy masina. Io tenin'Andriamanitra renesintsika io zany de manjary finoana teraka ny asan'ny fanahy masina atao anatintsika. Zany de zao zava-dehibe ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra. Ny tompony ampiarahana afaka malala ary ho velona ao am-pona ho any ny fanahy masina hiasa mahery. Ary tsy ho kivy ianao, tsy ho reraka ianao, fa atoky ny fitiavan'Andriamanitra anao. Fa ny fanahy masina dia vavolombelona efa manambara ao am-ponao fa velona Jesoa. Ny fanahy masina dia fanahy mampahery anao, fanahy mampitraka anao, fanahy mampionona anao, fanahy zay miteny ao anatinao fa tsara Andriamanitra ary fiainan'Andriamanitra, voavelany helokanony amin'ny Jesoa. Ary ny fanahy masina koa nefa de fanahy maniraka anao anambara ny fandreseny Jesoa ny fahafatesany, ny fandreseny izao tontolo zao. Ny fanahy masina de mampijoro vavolombelona anao. Alao hery ara matoky ary meteza ho tarihy ny fanahy masina, meteza ho ampiasainy ny fanahy masina amin'ny fijoroana vavolombelona. Ivavaka sika. Tompo am'soranao zay nohony nanirahanao ny fanahinao masina ty anatinay, izay manambara aminay fa velona ny zanakao namonjy anay, ary velona ianao Andriamanitra ka miasa mahery amin'ny alalan'ny fanahinao masina ty anatinay. Mivavaka zay Tompo, ampaherezo, ataovy mafana fo amin'ny asanao, ataovy mitoetra mandrakariva amin'ny finoana sy ny fitiavana, ataovy maharitra amin'ny fanomponanao. Izay de irahinao vavolombelona, vavolombelonao zay itory an Jesoa zanakao, nandresy ny fahafatesanao anay. Mamelany heriko e Tompo raha mitavozavozo zahay, mamelany heriko raha toka tsy mahefa zay ampanaovinao anay zahay, de mametraka ny fiainana eo am-pelatananao sy ny antso zay niantsonao anay avy zahay. Momba anay Tompo, ary aza manaisotra ny fanahinao masina ty anatinay, fa ampitoera ty anatinay zany, ahafahanay miasa manompo anao amin'ny fifaliana sy amin'ny fanantenana. Jereo ny tokantranonay tsirairay avy, jereo ny asanay, jereo ny tanindrazanay sy ny fiangonanao zay misy anay. Amariny Tompo, amasiny Tompo, da io Tompo, aza mafona masaraka anay ianao amin'ny fiainana isan'andro. Misaotra Jesoa. Amen.